misy ny fitsidiana ireo orinasa ao anatin'ny eklozia Madagasikara ny 13 Mey 2024 tao Andakana. Izay notariana Andriamatoa Minisitry ny Fambolena sy ny Fiompiana Ratoy Arjanona Sozola. Ny zavatra nataontsika eto andrano zany dia toy ny fanasan'ny zareo groupe eklozia dia tonga teto zany ny ministère sy ny délégation sectarique mijery ny asan zareo amelabelatra ny fomba fiasan'ilay groupe dia voalohan'izany nanoka tao amin'ny présentation aveo tsika mijery orinasa izay mamokatra fiompiana-koho eto ndretsika dia nijery ny famokarana yaourt tafiditra ao anatin'ny zavatra andesana ihany koa zany ny fanamafisan'ny fiarah-miasan'ny ministère sy ty sehatra tsy miakiny ty dia retina mamafisina marina fa miezaka miroborobo ilay orinasa nefa misedra olana vitsivitsy ihany koa raha tsy resaka tsika momba ny fiscalité agricole izay tokony jerena manokana zany amin'ny indrindra fitsinjovana ny ilay orinasa sy ireo ataoko hoe tatsaha-piompy izay miara-miasa amin'ny ity orinasa goavana ity ka zay ny isan'ny anton'izao fitsidiana zao zany. Ny eklozia Madagasikara dia misehatra amin'ny famokarana sakafom-biby, ny fiompiana-koho ary ny famokarana vokatra vita amin'ny ronono toy ny yaourt. Tanjon'ny Ministera ny Fambolena sy ny Fiompiana hatrany ny fanatrarana ny fahafitantenan-sakafo ka miantoka ao amin'izany ny fampiroboroboana ny vokatra izay vokarin'ireo orinasa ao anatin'ny eklozia Madagasikara.